Androany enina jona 2024 izahay manoloana anareo eto amin'ny Menada izay député indépendant izay mpikamana amin'ny UDI izay ao anatin'ny plateforme PMP dia faly ny mampandray ny vahoaka malagasy fa mijoro amin'ny fomba ofisialy ny groupe parlementaire HVM ataona anivon'ny parlementaire. Zahay reto no solotena fotsiny fa efa maromaro zahay no nanoratra anarana nirotsaka amin'izany groupe parlementaire izany ary ny hirariana dia hisy ny namany izay mbola misalasala ny hirotsaka amin'izany groupe parlementaire izany. Inona no fandresen-dahatra ataonareo andro namana hafa zany nareo solona vahoaka hafa mba hiaraka aminareo? Ny foto-kevitra tena ijoronareo anatin'izy? Ny foto-kevitra ijoroana moa zany dia efa ataoko angamba fa iarahan'ny antoko HVM ary ho an'ny député izay ny indépendant dia ataoko angamba zava-dehibe ho anay ny misafidy ny hiara hiasa ny fitondram-panjakana satria tsy maintsy miara amin'ny tanana mba ahafahana hampandroso ny firenentsika ty hialana amin'izao crise izao. Ka nisafidy zany izahay anatin'izany groupe parlementaire izany hiditra ny HVM satria fantatray fa hampandroso ary vonona ny hamporoso ny fiainam-bahoaka amin'izay ny président ankehitriny. Misy milaza fa ny fanangananareo ny groupe parlementaire HVM dia mampivandra ilay fatorana izay efa nisy teo amin'ilay PMP ary misy nitsikera mikasika an'izay. Tsy mampivaza zany satria ao anatin'ny PMP misy antoko maromaro no mivondrona na miforona ny plateforme PMP io ary jerintsika dia ataoko angamba fa ny antoko HVM dia voaingana no miforona amin'ny fomba ofisialy ary ato ny groupe parlementaire koa moa zany ary mampiforona azy amin'ny fomba ofisialy zay dia nisafidy koa zahay nampitsangana an'izany androany ary manao déclaration zao ahafahana mandrindra amin'izany fiara-miasa rehetrarehetra zany. Ny HVM zany dia mbola ao anatin'ny PMP izay aloha aoka zava iresaka. Ao aloha fomba andresanareo lahatra mpifidy anareo zany ny fanapahan-kevitra zay ataonareo aty satria ohatra miovaova matetika zany. Tsy dia hoe miova ny hevitra. Ny hevitra zany dia ataoko angamba fa itovizany foana. Izay indépendant reto zany dia samy nanana ny nandresen-dahatra ny vahoaka manome toky anay. Izany fandresen-dahatra zany akory tsy ho adala izay ka hitondra amin'ny lalana tsy tokony ho izy fa raha araka ny eritreritrinay fandiniana lalina sy ny fampiresahana dia ataoko angamba fa lalana tokony izorana ary mety hampety zavatra ny fidirana anatin'ny groupe parlementaire ny fitondram-panjakana. Ianaranao feno sy nandraikitranao anatin'ny antoko izany? Razafindrafito Lova na amin'ny andraravotra hoe Popile, député Madagasikara, voafito amin'ny district Ifanadiana.